Indreto vononi zay ataoko tele malagasy, ny tele malagasy tomady iezaka toko. Fagnaraban'ny mpikambana tirety Madagasikara noho izao fatratraran'ny fanokafana ny taona izao. Tamin'ny taona lasa sika dia ny olombavaka isam-pahatany nangatapitahina tamin'ny tao-piasana 420 20 dia ny taom-panabeazana 420 5 vita somatsara zany taona zany ka sosorana Andriamanitra izay tompon'ny asa. Ankehitriny raha nomboka izao taom-panabeazana vaovao izao indray tsika dia verinay fa isika rehetra izay tonga eto izao dia mbola resy lahatra indray fa mila apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ho ataontsika. Nandrindry ny taona voalohany iny ary ny rahantsika dia niezaka izahay namantatra ny zava-misy eran'ny faritany 720. Niezaka ihany koa izahay mivoaka tany ivelany mba hijery ny zava-misy tadiavana azy mahasoa antsika. Koa araka ny tondrotra iraisam-pirenena sy araka ny nampitain'ny fihaonan'ny filoha tily izay natao tany Toliara dia aompatsika amin'loha hevitra hoe toe-tsain'ny fiombonana na esprit d'unité ny fihetsiketsehana rehetra ataontsika amin'ity taona ity. Hiavaka raha teo ty taom-panabeazana ity satria taom-pankalazana ny 20 taona ny Loftao Sapanamavo sy ny 20 taona ny Mpiandalana Sapanamena. Koa zay amin'izay zavatra ho ataonareo rehetra any amin'ny fivondronana any sy any amin'ny faritany dia aoka mba hiompana amin'izany loha hevitra hoe toe-tsain'ny fiombonana na esprit d'unité zany ny hetsika rehetra fomba fisainana na aiza io na aiza isika. Zao raha ny afatra ho antsika rehetra indrindra ho an'ny se Loftao io. Asehoy amin'ny mpiray enina amin'ny se, asehoy amin'ny chef-tenina ny se ary asehoy amin'ny mpampianatra ny se sy ny dada sy neny fa tena Loftao se tsy manaonao foana ary manoha ny lehibe. Ho antsika tily kosa dia zao ny afatra ho an'ny se io. Asehoy amin'ny mpiray sokajy amin'ny se, asehoy amin'ny mpiandraikitra sy ny antokonareo, asehoy amin'ny mpiara-mianatra, asehoy amin'ny ao-trano fa tena tily se ary vonona nanao asa soa sy asa tsara isan'andro isan'andro. Ho an'ny se mpiandalana indray dia tsotra. Asehoy amin'ny mpiray fokon'olona amin'ny se, asehoy amin'ny zokiolona izay mitarika anareo, asehoy amin'ny mpiara-mianatra, asehoy amin'ny fianakaviana iray manontolo sy ny fiarahamonina fa tena mpiandalana se ka samy joro ho fanasina sy fahazavana mandrakarivo. Tahaka izany koa ianareo mpitarika, asehoy amin'ny mpiray fokon'olona aminareo, zokiolona ary ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra sy fianakaviana manontolo sy fiarahamonina indrindra fa sambatra izy ireo manana ny se izay mpitarika amin'ny andavanandrony. Ho antsika mpivondronana sy mpiandraikitra kosa mahazo tosa miofana ataovy tsara homana ny fihetsiketsehana ary aron-drao mandrakariva amin'ny tondrozotra antsika hoe esprit d'unité na toe-panahin'ny fiombonana ny asa atao na misy fivoriana io na fivoahana an-tsana na seratra na lasy lehibe ary mikileza ho ainy se ho an'ireo zandritsika ireo. Ho antsika filoha manokana fotoana anampihana ny tonohy sy ny mpiandraikitra isa-fivondronana izao. Mety hevitra raha pahirezo ny mpiandraikitra rehefa manangana sy mitarika fandaharana tsy dio ny fihetsiketsehana izay tanterahan'izy ireo. Ho antsika ray aman-drenitsika moa mpivondronana aza donona velively amin'ny tondram-bavaka manampy ary manara-maso ny fihetsiketsehana izay ataon'ireo zandritsika zanakitsika ireo. Ho antsika mpanazava tily tsanainy ary sakaisa ampitomboiny fanohananareo na ara-kevitra na ara-bavaka na ara-bola na ara-fitaovana. Maiza miara-miasa tsara amin'ireo mpikamban'ireo ianareo. Ho an'ny se filoham-paritany arao tsara ny tolomarika izay ampitain'ny fibe aminareo. Anareo mpanofana toloron-tanana ireo ny faritany ray aman-dreny mitondra fivavahana tsarovam-bavaka mandrakariva fa asa fanabeazana tanterahantsika iombonana no ataontsika amin'ireo zanatsika ireo. Farany ary mampiomana aminareo Loftao sy mpiandalana izahay fa hisy lasy fankalazana ny 20 taona izay ho tanterahantsika amin'ny fotoam-piala sasatra lehibe vakansa lehibe zany vita baka any amin'ny faritra Atsinanana any Toamasina. Koa ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra no avy Mitompo ataio ny tanindrazanay Madagasikara.